aminareo any havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ny fanekeko taminy de fiainana sy fiadanana. Ny fanekeko taminy de fiainana sy fiadanana. Mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity amin'ny bokin'ny Malaky toko 2 ny 15 sy ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny fanekeko taminy de fiainana sy fiadanana, ary nomeko azy ho fahatahorana izany, ka de natahotra sy nangovotra teo anatrehan'ny anarako izy. Ny lalànan'ny fahamarinana no tao ambavany, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny molony. Tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahany nandeha tamiko, ary maro no nampialainy tamin'ny eloka. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Ny tapany voalohany amin'ny 15 rahateo no milaza izany. Raha mahatsiaro ny mpaminany Malaky ny niantsoana sy ny nifidianana ny taranaky Levy ho taranaka ny fisoronana, satria efa nanorenan'Andriamanitra fiainana sy fiadanana. Nampahonena tokoa manko fa zary lasa tafiditry ny pikaramanady ny asa fisoronana, zary lasa fitadiavana tombotsoa manokana ny tena ny mahampisorona, tsy noheverina intsony ny mahataranaka voafidy sy ny mahataranaka ny mpisorona, fa zary lasa tonga fifaninanana zany, ka izay mahatolotolotra ny mpitondra, mahatolotolotra ny mpanapaka sy ny governora no lasa mpisorona hany, ka nitaraina mafy ny tany. Ary Andriamanitra mihitsy no nilaza fa mirehitra ny fahatezerana noho ny amin'ireo vahoaka ireo, noho ny amin'ireo mpisorona izay manjakazaka amin'ny anjara fisoronana, manjakazaka amin'ny ondry izay tandremany, ary indrindra atao tsy mamahana ny ondry fa ny matavy de hanin'izy ireny. Eo anatrehan'izany tranga samy hafa izany, eo anatrehan'ny tranga izay tsy nahitana mangirana na hamaty asina mihitsy ny asa fisoronana izany, de indro ny mpaminany no mijoro mamerina amin'ny laoniny, eny mamerina ny andoharano ny asa fisoronana mihitsy, ka mampahatsiahy ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Levy, ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Eleazara zanaky Arona mpisorona izany. De hoy ny fanekena tamin'ny nanorenan'ny mpisorona manao hoe: ny fanekeko taminy de fiainana sy fiadanana. Aza adinotsika mantsy fa rehefa mamaky isika ny antony ny fidianan'Andriamanitra ny mpisorona any amin'ny bokin'ny Nomery toko 520, dia hitatsika any fa no amasin'Andriamanitra ho mpisorona Eleazara sy ny taranany, noho ny fahasahiny tsy iraitsokombakomba, noho ny fahasahiny ampitsahatra ny faharatsiana teo amin'ny tany, ka de indro izy no tonga taranaka vaovao feno ny fahamasinan'Andriamanitra. Ary zay no ambara eto amin'ity mofinainy ity hoe: ny lalàn'ny fahamarinana hoy izy no teo ambavany, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny molony. Arak'izany de fiainana sy fiadanana no natolotr'Andriamanitra azy.
eo anatrehan'ny fanjakazakana samihafa izay ataon'ny mpiandry ondry sandoka, ny mpiandry ondry pikaramanady, ny mpiandry ondry izay ratsy fanahy, dia Andriamanitra mihitsy no milaza fa izy no iandry ny ondriny ary ny mpanompony no irahany dia Kristy izany. Firenena vaovao nangonon'Andriamanitra avy any am-pielezana dia nomena lalàna vaovao, dia ny lalàna zany nomena mpiandry vaovao dia Kristy, ary omena fiainana vaovao, fiainam-piadanana, fiainana lavitry ny loza, fiainana mandry fahizay, feno fandriam-pahalemana. Ary dia mijery tsara tsika ny faminaniana maro samihafa fa dia indro hiara-mitoetra ny diera sy ny zazakely, ny vipera sy ny fiarahamonina tsara rindra, fiarahamonina izay feno fandriam-pahalemana. Ilay Kristy ambarany bokin'i Isaia 7 fa zaza niteraka ho antsika, ny anarany atao hoe andrinan'ny fiadanana. Io no fampanantenana ho an'ny fiangonana. Amin'ny andro ankehitriny izao, aoka tsy ho variana amin'ny fiadanana sadasada, fiadanana tsy tapa-kevitra, fiadanana vonjy tavanandro, fiadanana ampanantenana izao tontolo izao amin'ny endrika hita maso fotsiny, fa hiantehatra amin'ilay fiadanantsika, fiadanana mandrakizay. Raha milaza an'izany sika rehavako malala dia mahita fa tandindona fotsiny ihany ny asa misorona ny amin'ny ilay Mesia izay ho avy, tandindona anambarana ny fahafahana mesianika, ka indro ny Mesia no hitondra fiainana tena izy sy ny fiadanana tena izy ho an'ny vahoaka. Dia tsy gaga isika fa Jesoa Kristy tenany mihitsy no efa nilaza fa izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Fiadanana no avelako anareo, fiadanana, ny fiadanako no omeko anareo. Izy Jesoa mihitsy no fiainana sy fiadanana natolotra antsika. Araka izany, ny faneken'Andriamanitra tamin'ny mpisorona, tamin'ny Levy fahizay, dia tandindon'ilay fahafahana tena izy ao amin'ny Jesoa Kristy, ilay fiainana sy fiadanana ho antsika. Rehavako malala ao amin'ny tompo, ry mpanompon'Andriamanitra samihafa izay rehetra nandray ny asa fanompona amin'ny endry maro samihafa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fanavaozana isika izao, ny fanompon'ny dekona, ny fanompon'ny mpiandry, ny fanompon'ny mpitandrina, ny fanompona samihafa izay niraisintsika tamin'Andriamanitra, dia aoka akantsika tahaka ilay lehibe ny mpisorona, ilay mpisorona be dia Kristy izany, izay feno fiadanana sy fiainana eny an-tanany. Fahafatesana, fandringanana, loza no mahazo izay misaraka amin'ilay tompon'ny fiainana sy tompon'ny fiadanana. Fa izay miaraka aminy kosa dia ho lavorary mandrakariva, izay miaraka aminy kosa dia ho feno fanantenana, eny izay miaraka aminy kosa dia ho hitantsika fa ambarany soratra masina fa fiadanana no eo anatrehany. Dia mampahery antsika mandrakariva araka izany mba hifikitra tsara, tsy ho diso lalana ny amin'ilay mpisorona be izay ho arahantsika dia i Kristy izany. N'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay ny amin'ny teninao izay nomenao anay, izay mampanantena fiainana, fiadanana, fa ho any amin'iza tokoa izahay. Fa very izay raha lavitra anao, ary tsy manan-kale, tsy manan-katao,
raha misintaka aminao. Eo anatrehan'izao fiainana sarotra izao. Eo anatrehan'izao fiainana vidim-piainana tsy mitsahatra miakabidy izao. Dia ianao Jesosy ilay fiainana ho anay. Ianao ilay fiadanana ho anay. Ianao no atononay ka dia indro raiso ho anao izahay. Ao anatin'ny vanim-potoana ny herinandro masina izahay, mahatsiaro fiombonam-po, fiombona fanahy amin'ny lalan'ny hazo fijalianao, ka dia mivavaka ho amin'ny fanompoana masina rehetra tanterahan'ny fiangonana kristianina maneran'izao tontolo izao, mba ho fiombonam-piainana aminao Kristy. Dia tanterao izany Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.